ho aminareo ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ary ny fanahy masina dia hitarika antsika andresy andray ny sitrapon'ny tompo amin'ity fotoana ity. Manolotra ny tanana vy ho an'ny mpianakavy finoana ao anatin'ny sampana mpanazava stily ary mirary anareo sahady iorina tsara ary hazava eny rehetreny araka ny teny hoe aoka irehatra ny jironareo. Marka toko fa 13 andininy fa 3 amby 30. Marka toko fa 13 andininy fa 3 amby 30 izay voalahatra raha teo Toriteny araka ny fandarany ombonana natolotry ny Fjkm Isotry Fitiavana. Tsenao amin'ny fiaviny ny tompo. Ny marka toko fa 13 andininy voalohany hatramin'ny fa 7 amby 30 dia mamerimberina ary mampitandrina indrindra manodidina an'izany atao hoe fiavin'ny tompo izany. Ny perikôpa izay nivakiana tamintsika teo dia manambara ireo toe-javatra koa hitranga mikasika ny fiavin'ny tompo. Raha nanaraka tsara izay voalaza ny joelam-paminany isika dia manamarika ny hoe amin'ny fiavin'ny tompo dia ho tankina ny loharano, ho tonga ny mosary tsy amin'ny olombelona ihany fa ho an'ny biby fiompy koa, ho an'izay rehetra monina eto amin'ity tany ity. Sahirana izao tontolo izao fa tsy ny mponiny tany ihany fa izay rehetra eny amin'ny lanitra koa dia tojo fahasahiranana. Tsy afa manao na inona ny masoandro amazinina, ny volana tsy haneo fahazavana, ny kintana iraraka. Efa nolazaina tamintsika izany tamin'ny fiandohan'izao volana Novambra izao. Izany hoe ny tontolo no arian'Andriamanitra mihitsy no isedra zava-tsarotra, tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana. Fa raha jerentsika eo anatrehan'izay, marka toko fa 13 andininy fa 4 amby 20 dia maka toerana kosa i Jesosy Kristy tondrona hoe zanak'olona. Mampatsiahy indray ny Genesis toko voalohany andininy voalohany, tany tsisy endrika sady foana dia nidira ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Raha ho avy ny tompo tena ho trapa-pahasahiranana izao tontolo izao, ny tany vangin'ny mosary sy ny haintany tsy misy rano, tankina ny loharano, ny lanitra tsisy fahazavana intsony. Fa eo i Jesosy Kristy amin'ny fiaviny dia iseho aka-toerana hita avy eo amin'ny rahon'ny lanitra amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Izany riavana ny endriky ny fiavin'ny tompo. Fa raha miteny ny lohahevitry ny perikôpa hoe tsenao amin'ny fiavin'ny tompo dia akasary zavatra tahaka izao isika. Tsenao aho fa ho tonga eny amin'ny fasan'ny karana. Amin'ny firy? Tsenao fotsiny. Tsenao aho fa ho tonga eny amin'ny serana mpiara-manidina ivato. Za miteny hoe sidina inona ny andiananao? Tsy ando izao ny resaka. Fa tsy misy ora amin'ny firy, tsenao fotsiny. Rapitsy ve tsy manakavaly? Amin'ny heritaona ve mbola tsy fantatra, tsenao aho. Izany ty trangan-javatra eto ty. Sika zatra ny hoe tsenao aho, amin'ny firy ianao miaingana Antsirabe dia amin'ny firy izany no tokony ho tonga ery. Ny tsenanao, amin'ny firy ianao miainga any Frantsa dia amin'ny firy izany no tokony ho tonga. Ny tsenanao miserana mpiara-manidina, izany no mahazatra antsika. Fa ity hieritreritra tsara tsika ny hoe tsenao ny tompo fa tsy fantatra izay hiaviny ny fotoana. Dia izy tena hiandry vasiketo izany tsika menakavy. Fampietrehetana izany ry havana. Fa raha mitaona antsika, mampianatra antsika ny soratra masina arak'izao filazantsara manoloana antsika izao, dia mitaona antsika hoe ho avy ny tompo
hitsena ny fiaviany isika fa tsy fantatra ny fotoana ireto kosa no baiko miaramila izay miantefa amintsika fiangonana mitandrema miambena ka mivavaha baiko miaramila zany mitodika manokana amin'ny sampanampanazava stily miaramila kely sy miaramila be ny Kristy fa miantefa koa amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao ary sika ao anatin'izany mampiomana ny tompo mitandrema mampiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo mitandrema mampiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo miambena ireo toromarika mazava ireo teny anankiroa mazava toromarika ho an'ny fiangonana miandry ny fiavian'ny tompo no zaraina amintsika amin'ity afatra ity fomba n'Andriamanitra tokoa ry havana ny mampiomana amin'ny zavatra izay iseho milaza mialoha ny amin'ny trangan-javatra izay ho hita ao am-bokin'ny Genesis toko 7 manodidina indrindra ny tondra-drano izay nandevonana n'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany dia nanomana ny Noa Andriamanitra ny hoe midira ao anaty sambo fiara fa ho avy ny drano efa nampanamboatra ny sambo fiara izy fony 500 taona i Noa dia nampiditra ny Noa tao amin'ny sambo fiara nanomana ny hoe ho avy ny drano ary efa tonga ny 100 taona taty aoriana hoy ny toko 7:140 dia tonga ny safodrano izany hoe manodidina ny 100 taona teo eo zany no nanomanana any Noa hiala ny safodrano hiditra ao anaty sambo fiara tsy vazivazy iandrasana 100 taona tsy fantatry Noa na 4 taona manamboary ianao lehilahy lehibe io sambo fiara fa ho avy mitondra-drano tsy ny vazivazy tamin'izany Andriamanitra ary ao amin'ny Genesis toko 7:4 rehefa voaray ny lota ny afatra avy amin'ny anjely dia nanaitra ny ankonany zanaka ao ambambinanto izy no hoe tsy maintsy miala eto isika fa ho ravana ity tanàna Sodoma sy Gomora ity ary ho levony afo ny vinantony dia nanao hoe mamazivazy koa ianao fa tsy ny vazivazy Andriamanitra fantatsika ny tantara tonga ny afo nandevona ny tanàna eto amin'izao marika toko 7:12 izao ery am-piandohana dia milaza ny andravana ny Jerosalema i Jisoa indrindra ny tempolo tao Jerosalema izay ambon'ny jiosy tamin'izany hoe tsara rafitra fa hoy Jisoa tsy avela izy hivato fanongo eto ka tsy ho ravana manodidina ny 30 taona taty-aoriana izany hoe 70 taona taorianany taonan'i Jisoa dia rava Jerosalema tsy ny vazivazy raha nampiomana Andriamanitra mandraka tia ny androany mbola toriana amintsika fa ho avy ny tompo manodidina ny 2 taona mitatra indray zany elanelam-potoana zany fa tsy mivazivazy amin'izany ny tompo ho avy izy mampiomana mitandrema ato amin'ity marika toko 7:12 ity ihany dia misy fampitandremana anankitelo eo amin'ny andiny ny 5 mitandrema fandrahoisy amitaka anareo ny amin'ny mpamina ny santoka no lazainy eo ny amin'ny fampianaran-diso no teneniny eo amin'ny andiny ny 6 mitandrema ianareo fa atolotra ao amin'ny sinedriona sy ho kapohina amin'ny sinagoga ary hitsangana ao atrehan'ny mpanapaka ho vavy olombelona aminy mitandrema ho avy ny tompo ho avy koa ny kapoka ho ampijaliana izay kristianina fampitandremana fahatelo dia ry amin'ny andiny ny 7:20 mitandrema kosa ianareo indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra mitandrema fa tsy nanafina na inona amintsika ny amin'ny fiaviany i Jisoa voalazany hoe isy firenena amely firenena ho avy ny mosary sy ny sisa
tsy nanafina ny tompo ary tsy mivazivazy izy. Mitandrema ny amin'ny fampianarany diso, mitandrema mba hajoro isika na dia hiarany kapoka sy ny fanenjehana azy raha ho avy zany aza misy miala. Mitandrema efa tsara homana isika voalaza daholo ny karazana zavatra hitranga manodidina ny fiavian'ny tompo. Tandremo ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha izany no izy dia aoka tsy hovarim-bariana foana isika ka hanana fandaharam-potoanany amin'ny tsy amin'itsy, fa hatsiaro indrindra koa fa manana ny fandaharam-potoanany ny amin'ny mbola hiverenany ny tompo. Mandrantsana ny fandaharam-potoananao ao anatin'ny taona 420 ny fiavindra ho avy izy amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy hahatanteran'izay fikasanao aminao ny amin'ny taona ho avy na amin'ny taona rehetra manaraka ny fiaviana raha ho tonga izy amin'ny fotoana tsy fantatra. Ndra ho variana anao planina ny amin'ny fiainanao ianao, hanadino ny planin'Andriamanitra hoe ho avy aho. Tsy ianao ny fiavian'ny tompo. Tsarovo ry havana, vaovao teraka ianao dia antsony izao soratra masina izao, hiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Zaza ianao, antsony ny soratra masina, hitandrina hiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Tanora ianao, sampanamena, antsona hiomana amin'ny fiavian'ny tompo. Lehibe ianao, antitra ianao, mena fify ianao, FMT roes ianao, antsona hiomana amin'ny fiavian'ny tompo. Mampiomana ny tompo mitandrema. Fa mampiomana amin'ny fiavian'ny tompo tsy fantatra ny fotoana, miambena ka mivavaha. Atao amin'ny soratra masina manoloana antsika dia teny anankitelo no hitaomana antsika eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo, fa raha jerena any amin'ny fototra io dia anankiroa ihany, mitandrema, miambena sy mivavaha. Faingo anankiray ny manasaraka. Zany hoe ny miambena dia tsy hafa noho ny mivavaka, saingy tena roa mifamatotra koa io. Manazavany amin'izany ny 730 hatramin'ny 730 izay mifarana amin'ilay teny tokana hoe miambena. Inona ny fanazavan'ny mpanoratra ny amin'ny hoe miambena ka mivavaha. Ny hoe miambena ka mivavaha dia tsy hoe ndesika iondrika hivavaka, na ndesika hiandrandra ny lanitra hivavaka, fa miambena ka mivavaha ny heviny dia hoe mivavaka sady miasa. Manohy ny fanomponan'Andriamanitra sady mivavaka, mijoro fahazavana, mandra-piavin'ny tompo. Mijoro tsy mahazo mipetrapetraka, miareta toro ny eo amin'ny vodopejy. Mivavaka tsy mahazo varim-bariana. Hoy ny filazantsaraka ny Lioka 20:20, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Hoy koa ny Lioka 2:20, Jesosy tao Getsemane, mivavaha mba tsy hidiranareo mifakam-panahy. Hoy koa ny Tesalonianina 2:5-7, mivavaha ka aza mitsahatra. Izany soratra masin'izany ankoatran'izay tsy hita ho tany saina dia mitaona antsika hivavaka. Kanefa koa ao amin'ny volana hoe miambena dia mitaona antsika hiasa. Voafitona ao amin'ny tononkira ny 2:30, mandra-piavin'ny tompo mivavaha, mandra-piavin'ny tompo miasa. Aza manao hoe tsy hivavaka aloha, mba miala sasatra kely, tsy miandry ny fisokafan'ny tampita izany. Mivavaka tsy mitsahatra izany. Mivavaka sika eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo, anisan'ny fiomanana izany, fa miambina isika fitanisana eo amin'ny 7:30 manomboka amin'ny 7:30. Fanazavana dia hoe izany dia tahaka ny olona mandeha ivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefanany mpanompony, samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy miambina tsara.
miambeny anareo. Ny hoe mivavaka tsy miandrandra lanitra mangataka na miondrika tsy mikipy fa miasa koa, tena miasa. Falsika riavana fa mbola avelan'ny fiarahamonina sy ny fanjakana ivavaka malalaka. Fa ny fampandinian-tenantsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo dia ny hoe afaka mivavaka malalaka sika, mivoa, ny fiangonana tsy mbola misy nokapony, tsy mbola nisy nangataham-panazavana, tsy mbola nisy nampidirina ponja satria kristianina. Fa move afaka miasa malalaka sika kristianina any amin'ny sehatra misy atsika. Raha mpivarotra ambongadina ianao ka manafatretana avy any ampitan-dranomasina, afaka nakaradrariny ny entana nafaranao ve? Raha moka fiarakodia eny amin'ny ladoany ianao, kristianina, afaka niasa malalaka amin'ny maha-kristianina anao ve? Raha ny amin'ny toeram-piasana ianao, afaka niasa malalaka ka niambana ve? Satria ho avy ny tompo. Tsy mivavaka ihany, fa miasa koa ry havana. No iantsonantsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Aty ianao, raha naizay ny an-danitra, any ianao zanak'Andriamanitra, miandry ny fiavian'ny tompo. Ry havana malala, mitodika manokana amin'ny sampana mpanazava stily. Izao efa taona izao dia misy ny hoe aokirehitra ny jironareo. Tao anatin'ny 30 taona fankalazana an'Andriamanitra dia ny hoe miazava fa zanaky ny mazava ianareo. Ary eto ny jiro andro amanalina. Aokifandray amin'ilay loharan'ny-pahazavana tsy ho ritra ianareo ka ho fahazavana sy fanasina amin'izay rehetra atao. Na mavo ianao, na maitso ianao, na mena ianao, na pendraikitra ianao, na mpanohana ianao, ray aman-dreny ianao, dia izany miantsonanao. Ho avy ny tompo mampiomana izy mitandrema. Ho avy ny tompo mampiomana izy miasa, mivava, miambena. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.